Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indray andro mpaminany Noha alayhi salam, nahita vehivavy notomany teo akaiky ny fasana ny zanany izay nalevona voatsela. Nanontany azy mpaminany Noha alayhi salam manao hoe: fa maninona ianao ry vehivavy no mitomany eto amin'ity fasana ity? Namaly izany vehivavy zany hoe: maty tanora loatra ny zanako, ka rariny sy hitsiny raha ohatra ka mitomany malahelo azy aho ankehitriny. Nanontany mpaminany Noha alayhi salam: fa firy taona izany zanakao lazainao fa maty tanora izany? De niteny izany vehivavy zany hoe: maty izy teo amin'ny 700 taonany. Dia niteny taminy mpaminany Noha mba hampihena ny alahelony zany vehivavy zany sy anamaivana ny alahelony, de niteny manao hoe: o ry vehivavy, fantatrao ve fa any aoriana any de misy vahoaka iaina 80 taona monja eto ambony tany. Gaga izany vehivavy zany ary nisava ny alahelony ka niteny manao hoe: 80 taona monja no iainan'izy ireo ety ambony tany? De namaly mpaminany Noha alayhi salam: eny, 80 taona monja no iainan'izy ireo ety ambony tany. Nanontany zany vehivavy zany manao hoe: ao anatin'ny 80 taona zay iainan'izy ireo ety ambony tany ve mbola mahavita manao karazana fahotana izy ireo mandritra an'izany 80 taona izany? Namaly mpaminany Noha alayhi salam manao hoe: eny, izy ireo indrindra no vahoaka izay tia manao fahotana ary nanambatra ny fahotana hatrizay ka hatramin'izao iainan'izy ireo ao avokoa. Nanontany indray zany vehivavy zany: mandritra ny 80 taona zay iainan'izy ireo any zany, moa ve mbola mahavita mangoro-karena izy ireo? De namaly mpaminany Noha alayhi salam: eny, izy ireo indrindra no vahoaka tia harena ary tena mangoro-karena ary miady tsy mifandevy maty noho ny fitiavan-karena izany. Nanontany indray zany vehivavy zany: mandritra ny 80 taona io ve mbola mahavita mifanaratsy sy mifanenjika izy ireo? De namaly mpaminany Noha alayhi salam: eny, izy ireo indrindra no vahoaka tia mifanenjika, mifanaratsy, na de finoana ray na de foto-kevitra iray aza izy ireo. De niteny zany vehivavy zany namarina ny teniny hoe: raha zao ozy izy nomeny Allah fe-potoana iaina ety ambony tany ao anatiny 80 taona izany, de tsy nanamboatra trano intsony zao, tsy nitady harena ary tsy nanotany Allah, fa nolanik teto ambody hazo ny fiainako ray manontolo tao anatin'ny fanompoana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay: fantatrao ve iza io vahoaka zay teneniny mpaminany Noha ho miaina 80 taona ety ambony tany io? Valiny de tsotra, atsika vahoaka ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama no vahoaka voalaza fa miaina 80 taona ety ambony tany. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallama efa niteny amin'ny hadisy maropototra manao hoe: a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun minhum man yatajawaz zalika. Ny fe-potoana iainany vahoaka ety ambony tany de eo anelanelany 80 ka hatramin'ny 70 taona, ary vitsy amin'izy ireo no mahavita mihoatra an'izany taona zay voalazako zany. Ary raha jerevana de teo anelanelany io taona io tokoa no ndosy ny fahafatesana mpaminany sallallahu alayhi wa sallama, satria maty tao anatin'ny 720 taonany izany mpaminany izany. Lesona lehibe azontsika tamin'izany tantara izany: atsika vahoakan'ny Muhammad zay miaina ankehitriny no vahoaka fohy androm-piainana indrindra eto ambony tany. Saingy ny mampalahelo, atsika fohy androm-piainana indrindra no be fahotana ary mahavita manao fahotana zay tsy nieritreretin'ny olona mihitsy. Atsika efa fohy androm-piainana eto ambony tany indray no tia harena, mangoro-karena, miady, mifandrafy, mifampitory, mifamono noho izany fitiavan-karena izany. Ary atsika mbola vahoaka efa fohy androm-piainana zany no tia mifanenjika, mifanaratsy, eny na de finoana ray na fikambanana ray, eny na dia firenena iray na dia ideolojia anankiray, mbola mifanenjika sy mifanaratsy ihany.
tsy mba mieritreritra hoe efa kely anie zany androm-piainako eto ambony tany zany, may fohy foana ny androm-piainana eto ambony tany, tokony fiomanana amin'ny fiverenana amin'ny Allah no tokony ataontsika, fa tsy variana amin'ireo zavatra izay no tanisaintsika teo izay. Teny atsipy ho an'ny manan-tsaina izany, teny atsipy ho an'ny manam-pinoana izany, aoka hiomana anao fa tsy fantatrao hoviana no ialantsika eto ambony tany. Ampitao any amin'ny hafa izany hafatra zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.